Araka ny fandraisantsika teo a tetikasa hanomezana lanja bebe koa ny fandraisana ndraiky sy ny olom-pirenena eny anivon'ny fiarahamonina. Raha ny rafitra eritreretinay tantanana azy dia hoe eny anivon'ny commune no sehatra ifampiresahana fa eny anivon'ny fokotany no fiarahamonina tianay andehanana. Zay nahatonga hoe raha notanisan'ilay fokotany miisa 10 teo tsika dia navoaka hoe firy avy ny commune miisa 10 teo tsika dia navoaka hoe firy avy ny fokotany isak'ilay commune anaovana andiasa. Zany hoe le commune le fokotany ray manontolo ao anatin'ilay commune mihitsy zany no rakofana. Ary izay ihany koa nahatonga ny hoe nosafidina aloha ireo folo ireo mba ho atao inona ny fomba andikatsika eo amin'ny teny frantsay hoe pilote. Nosafidina ireo folo ireo zany atao pilote dia aorinandreo hoe hoe commune Filamatra. Aorinandreo commune Filamatra folo zany ho hitatsika hoe manao ahoana ny toyany fa tsisy fokotany na iray raha azo ajanona ao anatin'ny commune anankiray izay anaovana an'ilay asa. Ny tena ho atao dia voalohany ho amafisina ny fahalalan'ny olona fa ary atao mahatsapa ny olona fa izy no afaka mitondra fivoarana eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy sanatria akory ny hoe amafany tokotaniko dia iandrasako mpamatsy vola na iandrasako ny manodidina fa za ihany no manjo ny tokotaniko. Ohatrohatr'izay zany raha ataoko teny tsotra ny hoe zavatra tiana heviana ao anatin'izy io. Ahoana ny atao atongavana amin'izay dia teto moa zany efa niainga ny fampiofanana an'ireo ataoko hoe leader eo anivon'ny KMF Knoe ary ireo olona indray no ampitan'izay fampiofanana izay eny anivon'ny commune tsirairay izay anaovana ny tetikasa. Maria koa fa foto-kevitra no tena ny fampiofanana teto fa arakaraka ny fokotany sy ny commune mba tsy ilazana hoe arakaraka ny fomba mampanao eny anivon'ilay tontolo andehanana dia mety miova arakaraka ny faritra sy ny commune zany izay approche. Adevitra izy ny fokotany any anatin'ny lalàna dia circonscription administrative. Miala tsiny mba mifangaro le teny fa tsy mbola salava be ny fieritreretana raha ohatra ka amin'ny maha circonscription administrative azy dia eo ambany fiahin'ny ministeran'ny antotany izy zany. Ny adevitra resahanao dia ny hoe aiza ny fandraisana andraikitry ny fiarahamonina ny fokon'olona indrindra amin'io fitantanana ny fokotany izay tendrena io. Tamin'ilay fomba teo aloha mbola nisy hoe nisy fandraisana andraikitra ihany satria mifidy ny olona na dia 5 raha mifidina dia izay misafidy amin'iny 5 iny ny ben'ny tanàna dia ny telo eritreretina no alefa ny any amin'ny lehibe ny district. Mety hitranga zany tamin'ilay teo aloha no hoe anisan'ilay mirotsaka ho fidiana dia zany be vato indrindra nefa tsy anisan'ilay natolotry ny ben'ny tanàna ary tsy anisan'ilay mitendren'ny lehibe ny district. Fanezana tsy zany efa mba nifidy aloha ny olona. Amin'izao tsika miteny zao mbola tsy miatra aloha le didim-panjakana fa ho hitantsika eo ny toyany fa zay no anaovana antso avy hoe anisan'ny andraikitry ny mpanao politika mantsy ny mijery ny zavatra toy izany raha ny tena marina. Fa tsy hoe marina fa ny anaovana politika andeha haka seza mba hahafahana mitondra ampanjakana ny foto-kevitra iainan'ny mpanao politika tsirairay avy fa miainga avy amina zavatra heverina fa madinika ohatr'izany eny ny hahafahana mitondra fampivoarana eto anivon'ny firenena. Ka zay no mahatonga anay miteny hoe manao antso ho an'zareo fa na izany na tsy izany koa izahay koa andray andraikitra. Voalohany aloha isy fiaonan'ireo ataoko hoe teknisiany eo anivon'ny KMF Knoe atoato andinika amin'ny atsipriany de A à Z ny voalazan'io didim-panjakana io. Mijery ihany koa ny voie de recours rehetrarehetra izay mety ho azo atao. Mbola hodiniana ilay izy. Mbola hodiniana ilay izy ka raha sanatria mifanipaka amin'ny foto-kevitra izay iainan'ny KMF Knoe dia ny KMF Knoe tsy salasala mihitsy ampiasa ny voie de recours rehetrarehetra.